Isika eto Madagasikara dia nanao sini amin'ny zone de libre échange telo, ny COMESA, ny SADC ary ny COI. Nitondra fanazavana mikasika izany zone de libre izany ny mpanolontsaina ara-teknika eo anivon'ny ministeran'ny varitra sy ny fanjifana. Faritra izay manafona ny etra sy ny abany ZLE, raha ny fanazavana avy amin'ny mpanolontsaina ara-teknika eo anivon'ny ministeran'ny varitra sy ny fanjifana. Zone de libre échange dia faritra mivondronana firenena izay manana foana eo amin'ireo firenena ireo ny etra sy ny aba ary ny restriction quantitative à l'exportation fiantsoana azy hoe ny quota zany amin'ilay fampidirana entana eo amin'io fikambanana firenena manao les zones de libre échange io zone de libre échange io dia totsika hoe étape andehanana amina intégration régionale na intégration régionale lavidavitra zany ny etombohan'ilay izy moa dia hoe teny frantsay hoe zone d'échange préférentiel aloha ny etombohany izay manenina ny aba alohany izay firenena mandefa manondrana any amina firenena hafa dia avy eo vita zay dia miditra amin'izay tsika amin'ilay zone de libre échange. Vita moa i zone de libre échange io dia raha tiana alefa lavidavitra ilay izy dia miditra amin'ny union douanière dia farany amina resaka union monétaire ohatrany nataony fikambanana européenne taona vitsivitsy lasa. Voatielakory dia nisy ny atrikasa natao ijerena ny fanavaozana ny politika ara-baritra. Les études en réactualisation politique commerciale io dia zavatra apetraky ny OMC, Organisation mondiale du commerce. Io réactualisation na politique commerciale io zany dia tsy maintsy ataony firenena rehetrarehetra izay mpikambana amin'ny OMC. Ary io atao misy feptaona zany anaovana anazy. Dia ny Madagasikara zao nataontsika voalohany tamin'ny 2001 dia nanao indray tsika tamin'ny 2008 zafaty dia manaraka amin'ny herintaona amin'ny 2015. Mahatonga an'io examen io zany dia mangataka ny OMC amin'ilay firenena hoe mba hazavao aminay inona politika commerciale ho apetranareo ho apetrakareo dia mahafahan'ilay firenena sasany mandinika hoe sao dia mba misy sakatsakana, sao dia mba misy zavatra miafina izay ifaussé les jeux de la concurrence amin'ilay marché international. Io sehatra io zany ahafahan'ny firenena raha ohatra ka hoe mieritreritra izy hoe nisy zavatra kely tsy mety na hoe victime izy na lalàna navoakana firenena ray dia entiny eo amin'ny examen de politique commerciale io ilay izy. Miroso hatrany ny fanatotoloana na anaraka na tia ny firenena malagasy. Nosy Madagasikara ary tsy afaka mitoka-monina. Ilaina ny fiaraha-miasa sy ny fifanakalozana ary tokony andray anjara amin'ny antsoina hoe zone de libre échange ny firenena malagasy raha ny hevitra Andriamatoa Dominique Andreas ary ihany koa tokony ametraka sy apiatra ireo fepetra samihafa mba azahoana tombontsoa ny toe-karem-pirenena.